Dia miarabantsika rehetrarehetra riavana tratran'izao fotoana anankiray izao izay anaovantsika fotoam-pivavahana vavaka ho an'ny firenena. Ary rehefa misy zava-dehibe tahaka an'izao ny amin'ny firenena, tsy maintsy miditra tsetra isika araka ny hafatry Jesosy, fa tsy maintsy mivavaka tsika isan'andro aza mba hamonjena ana Madagasikara. Matoantsika mbola velona tahaka an'izao dia satria tena tao Andriamanitra niara ny asa, niara mivavaka, nanatanteraka ny sitrapony. Matoantsika mbola velona dia noho ny famindram-pony. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina Jehova tompony maro, enika voninahitra rehetra. Amen. Ny salamo fa 6. Salamo fa 6 ary ny firana Sotra sy Dera ny 15 sy ny 2. Salamo fa 6 ny 15 ka hatramin'ny 12. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Misoran'Andriamanitra ny firenena ary asan-drato ny fifiderana azy, izay mampitoetra ny fanahintsika amin'ny fiainana ka tsy mamela ny tongontsika ngozohozo. Fa efa nizato toetra anay ianao Andriamanitra, efa nanadio anay ianao tahaka ny fanadio volafotsy amin'ny memy, efa nampiditra anay amin'ny fantry ianao, efa nanisy enta-mavesatra teo am-balanay ianao, efa nampandeha ny olona hanitsaka ny lohanay ianao, nandeha maky ny afo sy ny rano izay fa nitondra anay nivoaka ho an'ny fitahiana mahatretrika ianao. Amen. Allah
mivavaka isika. Voninahitra neo anao lay Andriamanitra masina indrindra, lay ambony indrindra, mpanjaka ny mpanjaka, tompo ny tompo, Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra, mbola tompony rehetra, na ny any an-danitra na ny aty an-tany. Sotranao zay mbola velonaina Jesosy, trapa amin'izay ary mbola afaka manao ny asanao indrindra hivavaka ho an'ny firenena rehetra androany. Miantsy ny anaranao ary zay, raha kofa ny fananao masina ny vahoakanao rehetrarehetra, ahafantatra ny tena sitraponao, mahalala ny sitraponao, dia ho hitanay ny fifalianao, ho hitanay ny famindramponao, ho hitanao ny famelan-keloka izay menao anay, satria maimaimpony zany rehefa mibebaka izay. Tsaronay ny fotoana rehetra niarahana taminao, mbola tsy nisy tomika hatramin'izao. Namanay marobe ary fa lasa nodimandry any aminao, niara-niazakazaka taminay, miara-paly any aminao, mihira ny anjely any an-danitra any, ary manatrika anay koa amin'ny fotoana rehetrarehetra, satria manatrika anay eto ianao Jesosy. Deranao izy ihany, andro manalina, mitana gotrogotroka mihitsy tahaka ny varatra zany amin'ny lapan'ny voninahitra ao Jesosy. Tsy mahay azazy zay Jesosy, tsotsotra ihany anay manondrika ny lohanay zay, mikohoka anatrehano Jesosy, mba hindrana ny tenin'ny anjely fiarabahana manao hoe masina, masina, masina Jehova tokony maro penjona tany rehetra. Petraka isika. Alohan'ny tenin'Andriamanitra dia totsika nira hoe fanahy eo midina ty aminay. Dianao kavenoy tanteraka, Spireraka Zany miaraka aminao Jesosy,
mpandresy satria manana fananao masina le mahery indrindra eloha lalana anay manavatsava ny lalana rehetra alehanay dia mangataka ny fananao masina hanavatsava nyity Madagasikara ity hatrany ambany volo faran'izay ambany indrindrany fefa niara ny asa taminay ianao ary tsy avelako anao raha tsy mamindra fo aminay androany. Tenena raha Jehova ho fa miai ny mpanomponao ny naranao ny angatahako izany. Amen. Ny filazany tsara araka ny Luka toko fa 2:20. Luka toko fa 2:20. Raha isika ny andinin'ny 5 ka hatramin'ny andinin'ny 7. Firazany tsara araka ny Luka toko fa 2:20 andinin'ny 5 ka hatramin'ny andinin'ny 7. Miara-mamaky tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy nilaza ny tempoly fa voaravaka vato tsara sy fanatitra izy. Fa hoy Jesosy, ny amin'ireo zavatra hitanareo reo dia ho avy ny andro ka tsy avela isy vato ifanongo eto ka tsy horavana. Ary izy ireo nanontany azy hoe, mpampianatra raha ovena no avy zany, ary inona ny famantarana rehefa ho tonga zany? Ary hoy izy, mitandrema fa ndreo vao fitaka ianareo fa maro no avy amin'ny anarako, sady ianao hoe izany ho izy. Ako efa kaiky ny andro ka aza manaraka azy. Ary raha handray hady sy tabataba ianareo, aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga aloha zany, nefa tsy dia miaraka amin'izay ny farany. Ray masino namasina ray amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Efa ambety tentsika tatoato hatramin'ny volana Janoary fa Jesosy dia no sivana anivana ny olona rehetra, na nivana tokoa izy, nisy izay nahazo fisaorana, fankasitrahana fa niasa tamin'ny mpinoana, tamin'ny mpifaliana ary natsiaro sambatra niaraka tamin'i Jesosy. Reny voalaza soratra masina fa kintana mamirapiratra mandrakizay. Misy koa ireo latsaka izay tena mampalahelo mihitsy fa mikikika fa latsaka. Nataon'Andriamanitra tambositra ny fiainany, tsy nahazo valim-bavaka na dia nanao izany an-dranomaso aza. Iny rehetrarehetra iny mahatonga ny olona iverin-dalana. Aiza Jesosy nareo? Ela loatra Jesosy nareo. Fa ny anay ny ody gasy, ny fomban-drazana, izany dia izany ihany mety aminay, sady aingana, mamaly vavaka aingana, ka aleo manompo azy. Latsaka ozy izy ianao, verin-dalana ozy izy ianao, very hoy ianao, dia nanafatra ny tompo hoe ty taona ity izay lavo arenina. Very tadiavina izay nanao ny tsy fanony ampibebao, vitanao ve zany?
vitanao ve zany mamperitreritra daholo zany ary ny hafarany zany tsy maintsy misy vokany zany amin'ny tenako amin'ny tenanao ray volana sisa mampitandrina ny tompontsika eto tandremo de tandremo ozy izy fa ho maro ny mpaminamy sandoka ho tonga ho aminareo o raha olona tsy anankirainy tsy anankiroa fa maro ny sasany aminareo ara ho Jesosy olom-boafidy fa voafitaka tsy maintsy misy zany ho Jesosy eo amin'ny andininy anankiray tsy maintsy misy zany ventilateurna keza ventilateur tsy maintsy misy zany ka mitandremo ianareo eny anaty télévision eny ny anaty Facebook eny ahitanareo arary hoe zany malagasy Jesosy Jesosy gasy no anarany mampiomehy mandehandeha mitana saina midikany iny hony dadarabe rehefa manao tena saina izy na mitondra saina iny no milaza hoe zany ho ambony zany ho ajaina zany manamboninahitra marivo salosana rehetrarehetrarehetra dia manaraka azy satria tia fanompoany zay fady indrindra tafiditra zany any ampiandry any ampitandrina any ampiandry zazakely Ansirabe dia efa niantso dada nakatina mihitsy aloha mpiandro zazakely tamin'ny voalohany tena nitenena n'Andriamanitra nafinaritra ny ara-ny asa taminy tsika miteny zao dada niovatra amin'ny feony teniteny foana tena mahamenatra mihitsiny manao ohatra aminao io olona io tsy vadinao ozy Jesosy ranona vadin'olona mivadinao raha tsy zany maty anao para rehetra ny olona mahianao zany aianao koa tsy mety ho asanao io mela tao ianao hoay zary zay zavatra ohatran'izany nakatinay mihitsy fa tsy zakanay intsony pastera manana didy sika manana didy fa tsy mipetraka fotsiny zany ianareo ray aman-dreny manana didy daholo mananatra miteny ny zaza tafiditra ty amintsika zany o Jesosy o Jesosy o Jesosy mahatsiravina reo olona raha ianareo no mahita azy eo ambiro zany manokona totondro mihitsy ianao hoe matiko anao androany Jesosy izy no miteny zany aminao Jesosy koe ka raha Jesosy nay ary toriteny ianao amin'ny baiboly eny tompo akateny aritsika Jesosy ko manana ny Jesosy koa ianao manana anao le anankiray tato ara dia niteny hoe zaho Jesosy pastera fotsiny am'izao tsy mahazo mianatra tsy mahazo manao fanadinana mba inona moa zany mba inona moa zany anarina anarina topasahana rano diovina
nampabebahana zaho sy ampandroanareo a jesosy mampandro afa-tsy nareo tananareo maloto ohatra marina daholo zany rehetrarehetrarehetrarehetra tsisy tsy nataminy nanarina natao inona tsy pastera alao anaraka ny Andriamanitra zay tsy anaraka ny Andriamanitra ao noroahana izy nampampatarina tany tanàna mpampamina ny sandoka mipaseranareo io a miala taitra ny olona tamin'ny voalohany fa rehefa nazavaina ny sainy a dia tena nidanaka izy hoe zany pastera na tonga anay zay rehetrarehetra ataonay a tsy misy mety na fiompiana omby zany na osy misy mangalatra foana ary zay lasany a tsy miverina tsony miama antry zay tsy azo atao koa ny manao rakitra tsy ilain'i Jesosy noho zany fa ny fony ohatra ny mety aminay fa rehefa tateonan'izay natsiaro fa tena very zay pastera ka vojeo zay fananarana zay atsika zay vavaka zay atsika zay fandresen-dahatra zay atsika zay takian'Andriamanitra amintsika zany a so tsy vita zao tsika ny androandroany ty taona ity volana zao a ady amin'ny raorao fantatrareo zany miraoraona be zany miraorao raha tsy mahay miteny tsony tsy mahay miresaka tsony tsindrony zany tsindrona rongony zay azony zany masikany hoe tsy mety mianatra tsy mety miasa tsy mety mody ny fahorian'ny ray aman-dreniny a eritreretinao am'izany sika am'teny zao firy nany tamin'iny herinandro iny asa dada vonjeo zay maratrany hatramin'ny mpiandro rehetrarehetra ne dada maratrany manao zay hafanay mihitsy zay fa tena maratrany taotontolo fa tsy azo entinao mpiangonana zany nafatitra izany na mianina tsy ho any aloha fa mamon'olona asa fatitra izy ho ary adiditsika ny manahny eny mama azy ny vavaka ho azy asa manao zany ka tsy vita milefa daholo mpiandro rehetra zany tompoko mahazo ny firenetsika devolo manesika ihany mitombo ny adalàna mitombo ny fahasiahana mitombo ny teny ratsy mitombo ny ady amin'ny dada sy neny mijaly ny firenetsika adiditsika ny mivavaka ahitantsika ny marina momba n'izany fahazakivy zay ihany efa nomeko fanahy mahery nareo andresy ny hery rehetra de azakivy aza matahotra tsy maintsy misy farany vavaka ataotsika ao sida voalaza ny televizio farany fa 10 isan'andro mitratra ny sida eto Antananarivo ary zay tratrany zany dia mampamangy tsisy taranaka maty tanora very hatramin'ny fanahany adiditsika zany alohan'ny farany taona
be dehibe ny lesbienne manambady samy vehivavy. Tsy miteraka tsony eny nareo raha samy vehivavy e, tsy raharahinay zany. Ino masoanay? Io nazahoanay fahafinaretana noho ny manambady. Fa firy taona moa nareo miresaka amin'ny dady io? 4 taona. 10 taona. Makafy am'izany. Ora olona manana diditsika. Tandremo sao tsy vita ny didinao fa tsy mijery fotsiny. Soratra masina raha milaza hoe raha misy olona mahita ozy fa ratsy ny ataony olona io, nefa ianao tsy miteny, tsy mananatra, raha maty io adiniko aminao ny rany. Fa tsy ny mijery fotsiny ny diditsika fa manavitra nyity firenena ity. Tahak'izany ny samy lehilahy izay mahatsirabina indrindra voalaza ny soratra masina. Fa zay manao an'izany potehin'Andriamanitra ny fiainany. Mbola manao ihany, mbola manao foana, tiany lavitra hony noho ny manambady zany. Ny any Frantsa ary reny, eny an-jaridaina rehetra eny, tsy tahotra, tsy henatra, dia manao an'izany ny masom-bahoaka, toroahany olona, sady mipainy olona ny toroahany vato, enjeny hatrany anaty ala rehetra any. Fa feno an'izany ny firenenao. Adiditsika ny mivavaka, mivavaka, mivavaka. Nisy ny fotoana izay nisy ny siklôna be teto amintsika. Siklôna hatramin'izay dia boribory kely mandrava ny ampovoan-tany fotsiny ohatra, na ny atsimo fotsiny, na ny avaratra fotsiny, potiky ny rivotra sy tondra drano. Fa nisy siklôna anankiray teto, izay moa le anarany, zay ngeza indrindra, voalaza manerana ny Madagasikara ny habeny, ny mahery indrindra eto ambonin'ny tany 300 km/h. Ozy Nigeria rehetra, tsy misy trano mihitsy ato Antananarivo na iray aza ka tsy rava, na dia ny rova aza mitsingidina, fa tsy misy trano mahavita an'izany. Niantso aho ny ingénieur anankiray, dada, eto ny olona rehetrarehetra isitsika any amin'ny tranon'ny travaux publics any Alarobia. Tsy matahotra an'izany ho azahay, ka tsisy rava na ity fiangonana be ny tany nanandrano ty aza ozy tsy maintsy ravo ty amin'izany. Tsy matahotra an'izany ho any FPVM, petra tsara fa ng'Andriamanitra mahery, zany no iarahan'ny FPVM, zany tompon'ny FPVM. Tsy manaiky an'izany miaraka nandoalitsika teto, miaraka rangatanatsika rehetrarehetrarehetra, levona ohatrany hoe raha pitso no manomboka zany rivodrozabe zany eto Antananarivo. Tonga ny pitso, voalaza fa fotoana atongavany, tsisy. Ny afaka pitso, tsisy. Afaka 3 andro, tsisy. Afaka 4 andro, vao nilaza ny météo hoe tsy hitany naleny le cyclone be. Teka ho atompotsika.
mambatiky ny herin'Andriamanitra tompoko. Fa Andriamanitra rery ihany mahay zavatra rehetra. Mo misy zava-mahagaga ozy ka tsy haiko va. Angazany ihany. Tonga indray ny coronavirus. Mahatsirabona. Mampiorokoditra. Vahoaka maro be tanjozotra isam-baravarana maty. Tsy maraka ny vatapaty tapitra mitomany ny vahoaka rehetra. Eran'izao tontolo zao mahatratra 3 miliara zany isan'ny olona maty. Tsy tatsony lavaka be fotsiny matao dia trongisy ny bulldozer dia hitsahanao daholo ny olona rehetra fa tsy ampitsony ny toerana andevenana ny maty. Vavaka ny natao Jesosy. Inona no ataonay? Manovana atsakalina. Saotra n'Andriamanitra fa nanao latsakalina daholo, tsy ny FPVM ihany fa zay kristianina rehetra manomboka amin'ny 7 ora alina. Miara-mirona, miara-mihika fa ho levina ny coronavirus. Ny pitsoniny ilay isany niakatra tratra ny vavaka tonga dia nidina be, dia nidina farany tsy tizena leny. Voninahitran'Andriamanitra zany. Ka dia isika rehetra iray inandroany ampiasan'ny feontsika rehetra varatra mihitsy zany ianao trehan'ny devoly. Fa misy devoly mpampijaly ty firenentsika ty. Misy devoly mpanakorotana. Misy devoly mpamon'olona. Zany fotsiny larahany amin'ity firenena ity. Ary maro minomba azy, maro manaraka azy. Tsy mahagaga ny soratra masina raha miatona ny rano, miatona ny orana, maina ny tany. Tsisy mahamenatra ny miteny hoe na dia ny rano isasana ra-pastera tsy misy. Jerenao fotsiny zany hatramin'ny volana Desambra tsy maintsy mitady zay veritsika manarina ny lavo. Ko mangataka anao araka ny teny tompotra hoe tandrema. Fa io devoly eo izy mamitaka anao mangingina. Ao amin'ny Joba zany 1:30 raha ijery ianao. Joba 1:30. Ndiny 7:20. Fa 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe raha tany mijery ny masoandro raha mamirapiratra izy, na ny volana raha mandeha tamin'ny fangaraharana izy, ka voafitaka mangingina ny foko. Mahita an'ilay zavatra mamirapiratra be mihitsy ianao. Ohatran'ny marina. Tadidio soratra masina ho voafitaka mangingina ianao. Ary io ny fiasana fara zay mafy indrindra. Ary zay azony io maratra ny devoly daholo. Tsy misy afa-tsy ny vavaka. Iny vavaka mangingina iny koa, iny manala
devoly rehetrarehetra ao anatinao. Andra mangizy zany vavaka mangingina tao, aza miadina amin'izy amin'izy zay mikitabataba aminao, aza miady aminy, vavaka tao fa tsy maintsy milavolefina i devoly ndray andro any. Tady dio zao teniko zao, na tsy mahay mivavaka azy anao ho Jesosy. Any amin'ny Jaona 7:12 milaza zany, zay hivavaka ho anao. Ara mangataka zavatra amin'ny anarako anao, de izy hoe za ozy tsy teny aminao ho Jesosy, fa izay hivavaka ho anao any amin'ny ray. Misy asan'Andriamanitra mihitsy ao anaty vavaka ao. Anjaran'Andriamanitra mihitsy mandray an-tanana zany vavaka izany. Ka tsy apetrany hoe vavaka olombelona, fa hoy izy any amin'ny Jaona 7:12 hoe tsy milaza aminao fa izaho aneo izy vavaka any amin'ny ray ho anao. Ampahely antsika rehetrarehetra zany, ka za matahotra ary aza mierikerika foana. Za momba anao hatramin'ny oviana moa Jesosy ny nandao anao ndao ary iary asa am'izay tsika. Nira fa 450 354 354 450 mpamonjy eny mitady anao hoe tena mitady anao hoe aiza anao lay nifidiko, aiza mitady fihavanana, mitady fiaraha-miasa aminao mihitsy izy ara manampy tamby anao, andao hojeo ny firenenao, so manjary fantatsananao ny olona marobe very eto amin'ity tany sy ny firenena ity indray andro any. Aninona ianao? Dia ny voalohany sy ny faharoa ihany no ataontsika.
Jesosy tena mafana ho ianao ararody mampangatsika anay mangingina ny santana Jesosy ary tena mahazo olona maro so manjary fandatsananay zany very nositra rehetra nataonao taminay narina ny satroboninahitray aleo verindalana mangingina no vasatanany zany dia azon'izay Jesosy mangataka fonana aminao atompo ho an'ny firenena malagasy fifonana aminao ianao dia Jesosy nilaza hoe tsy misy olo-masina ka tsy nanota mpanota daholo reny lasany aminao reny fa noho izy nay mivavaka na herina mivavaka nanana fanampo mivavaka da raisinao na dia ratsy aza diovinao na dia ratsy aza mamindra fo a Madagasikara ianao mamindra fo a Madagasikara ianao va tena nandresy lahatra anay mangingina izy Jesosy mitady ny fonay mangingina babo fa ohatrany marina ny azy Jesosy miamihitsika ny milalina indrindra Madagasikara ary mitotorebika ny satana fotoana foy fa azo ny Madagasikara niatso anay ianao Jesosy niatso anay ianao aza matoritory ianareo zareo ny loza mitatao any Madagasikara adinika aminao Madagasikara ravery fa inona moa ny lako anao inona moa ny lako anao raha tsy anao ny asako anao inona nanomezako ny fanahy masina raha tsy hanana fanahy mahery ianareo Jesosy hitodika aminao zay hitodika mihitsy amin'ireo adalana rehetra vita ny tanora malagasy vita nay ray aman-dreny tsy mahateny tsony mehery zay androany tahaka fanananao hery menanay tamin'ny andro ny cyclone be nandresy zay tamin'ny coronavirus niainonao niara-niasa taminay ianao zao tonga daholo izavatra mahadomelona mahavery ny tanora very hevitra hatramin'ny ray aman-dreny Jesosy kivy hatramin'ny mpiandry miantso ny anaranao a Jesosy tsy manaiky izany ny FPV mahitinao tsy maintsy mandresy miaraka aminao tsy maintsy manana fifaliana miaraka aminao satria mino zay fa Jesosy nay mbola tsy nandao anay ary tsy vitanay mpiandry vitanao Jesosy efa niara-niasa anay be dia be tamin'izany ianao avy hiara-iasa aminay Jesosy averena teo aminay indray ny herinao indro fa nomeko fahefana nitsaka ny hery rehetra ianareo sotra Jesosy tava anatin'ny fona izany fa olona no fenonana hery
fiainoana fahefana izahay ary tsy matahotra n'iza iza satria ilay fahefan'Andriamanitra mahery amin'ny zavatra rehetra nomenao anay. Todika amin'ny Madagasikara ilay Jesosy, hatrany amin'ny farany avaratra, farany atsimo, farany atsinanana, farany andrefatra. Rakofiny miaramilanao rehetra, rakofiny anjelinao rehetra, anapotika n'izao satana manakorotana ny Madagasikara izao, mampahantra anay Malagasy. Todika aminao izay ilay tompony hery sy ny fahefana. Ialoha ilay niteny tamina hoe tsy mandao anareo irery ampandresy anareo ary omby anareo tsy mandainga anao Jesosy. Avy ara-iasa aminay indray tahaka nefa nataonao tamin'ny andro hatramin'izay rehetrarehetrarehetra nanandresenay ny asan'ny Satana rano. Toero ny devoly ianareo ndositra anareo izy. Sitrano amin'izay ny marary diovy amin'izay ny boka efa nomeko maimaimpona anareo manomeza maimaimpona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy amin'ny Nazareta. Mandika anao zary devoly, devoly ny fantrana, devoly ny fantrana miano amin'ny Madagasikara, mampitsara ny Madagasikara, mampitsara. Tsy manaiky izay tsika tsy miara-miasa aminay ianao hanehona le mahery nombanay. May anareo, may anareo, may anareo any amin'ny faharemeretrafo zany misy anareo. Tsy manananjara ianareo manomena anareo. Le mahery ny atao aminay, le mahery tsy mandao anay zany nombanay. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy mino izay rehetrarehetra fa tsy mbola niraraka tany voninahitra ao tao amin'ny FPVM, fa tsy vitan'ny herin'olombelona na ny vavan'olombelona. Vitanao zany Andriamanitra ary manatenanao izay fa hitsoka amin'izay amin'ny toerana izay tondrany devoly azy amin'izay Satana. Mpanaraka ny devoly rehetrarehetrarehetrarehetra, mpamon'olona sy ny mpandrikan'olona sy ny mpangalatr'olona. Efa voalaza ny soratra masina zany, irodana miaraka amin'izay fa Jesosy tsy maintsy mamonjy any Madagasikara. Teny nataonao izay Jesosy taminay tsy andaonareo mihitsy fitahoary vitany asanay Jesosy anjaranao sisa. Ataovy mahita zava-mahagaga amin'ny fitondranao anay izahay. Misaotra Jesosy, misaotra. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina maro tanteraka tokony izany amin'ny anaran'ny sy ny zanaka ary fanahy masina. Petraka isika dia anniversaire amin'izay avy hatrany dia manana ny fiadanany Jesosy ho amintsika tsirairay avy. Efa akaiky moa ilay andro krismasy zay atao hoe fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra, fa ny andro any aloha dia reto misy olona hiara hifaly amintsika satria nahatratra ny anniversaire. Noho izany dia ampanajana no amakino ny reto anarana ireto. Rafinirina Marie Madeleine 24 novembre anniversaire. Lazavy azo Liliana Patricia mangataka vavaka ny fahasalamana. Raha manantena Tsiroso fifaliana tamin'ny 30 novembre. Raha nasomirana Fianso tamin'ny 1er décembre mangataka vavaka izy. Raha koa zanany Tsiravo fitahina tamin'ny 1er décembre. Raha zanaka Solona Bakoly 30 novembre. Alena manana n'olo malala 25 novembre.
raha fanomezan-toa ravaky ny ena 27 novembre raha miaron-jaona fanambinana 1er décembre raha kotarymanana toko 19 tamin'ny 25 novembre razavitra raha manjarany ekena 2 ans andrea manary faranarindran'ny aina Valentine tamin'ny 26 novembre razaka soaina filiara Valentino 30 novembre razafinjatovo malalaintina 25 novembre angataka vavaka izy raha samy manana laroso 12 ans tamin'ny 1er décembre raha kotary manana sy anjara soa 35 ans de mariage angataka ila 539 fois izy raha ndre anjaka manatso Jules 55 ans raha ny anja mirindra 15 ans raha jaosona soa miara tatiana 25 ans raha jaona aso jefey fitsingerenan'ny taona naterahana miara-paninareo riavana ny fiangonana manoloana n'izany anniversaire zany dia ny mahazatra ny malagasy na tsy malagasy koa aza dia misy fanomezana rehefa anniversaire loana jerevantsika malaga toko faharoa hoe fanomezana ho anareo ny amin'ity andro an'ity malaga toko faharoa ka ny andehan'ny fadimy tapany ihany ty fanomezana ity dia ho atsika zay rehetra nanano anniversaire eto ambony tany ary na efa tsy atsitsona atsika dia mbola ho atsika ty tianyity amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana. Amen. Fiangonana rehetra hitsangana hivavaka isika. Jesosy ireo ny mpanomponao izay nahatsiaro androany ka nanoratra. Misy koa nefa izay tsy nanoratra kanefa manana tsingeritaona maro samihafa. Mifaliana no iara-pany azy ireo Jesosy ary tsaronay koa fa ianao koa dia faly ka androany mamerina ny fanekena amindray fa ny fanekenao aminy dia fiainana izany fiainana izany Jesosy ilainay rehefa mialy aty ambonin'ny tany izay dia ilay fiainana mandrakizay. Fa ilay mbolambola aty ambonin'ny tany izay Jesosy ilay fiadanan'io Jesosy ilay nomenao maimaimpona tsy novidiana tsy nangatahana fa efa nomenao ho amin'ny tsirairay avy an'izany Jesosy. Mankasitraka Jesosy manomboka androany indray ary ka io ny fahasalaman'ny tsirairay avy omeo ny tombonandrom-pahavelomana Jesosy ary na inona ataony amin'ny asa fivelomana na ny fianarana ho tahinao izy ary ho tanterahanao mihitsy ny teninao fa ho ataoko samy hafa ny manompo ahy sy ny tsy manompo ahy ka ho lohan'ireo fa tsy ho rambina na inona ataony ho voninahitry ny anaranao. Misaotra Jesosy. Amen. Mahasoa toerana tompoko. Izany ary izany riavana araka ny natao miditra tamin'enitsika androany manontany atsika rehetrarehetra efa mazava be zao ny amin'enina zany mety aminareo ve ny miditra amin'enina indray mandra-pahatonga ny akaikaiky ny rina ny akaikaiky ny volana mehany mety aminareo sady tsy mety aroso amin'enina ny amin'ny fito mety sady tsy mety miainareo diakona any amin'ny ambony rehetrarehetrarehetra any mba jereo zay manao hoe mety ny miditra ny amin'enina amandritra amin'ny fotoana mazava be ny andro lohatona mahatsangano ny tanany hoe nareo tsika koa mijimy manangan-tanana ary zay manao kosa manao hoe tsy mety fa lavitra be zay data atsangano ny tanany hoe anareo any ambony any lazao reo fa aveo ahitasika an'izany zay am'izay mba halolo daholo ny miditra siko leladiko mba afaka moramora am'izay mety ary be zany hidirantsika amin'ny enina na amin'ny heriny ara zay zany andramo ka izao fa tsara ny mivavaka maraina anao ny rakitra itsika izao fanatitra ho any to
betsaka ny ilanan'izany asa fanatitra zany vola be dehibe na dia ny sary sy feo fotsiny ara lazaiko anao fa tena mampiorokoditra misaotra an'Andriamanitra fa iry zareo ny ampitan-dranomasina zao a efa namme télévision anakalatsika anankiray lehibe a 1 m 60 sur 1 m 50 efa ho avy eo zay a saotra azy dia mba hitehaka ho atsika kosa ny ampitan-dranomasina hoe ohatran'izy kosa mba vitanareo taninanandrano manao daholontsika samy manao zay azontsika atotsika amin'izany rehetrarehetra zany saotra tompoka rakitra voalohany sy ny faharoa ra-pamazatra fombatsika zany ho an'ny fiangonana ny procession kosa androany satria lady fandraisana dia ho an'ny asa raharaha rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra zay tianareo atao ho an'ny asary sy feo a ataovy daholo zany rehetrarehetra zany fa faly Jesosy mandray anjara amin'izany tsika rehetrarehetra zay mamem-pifaliana no kasitrahana indrindra zay dia faharofarany hoe efa nyteny hoe zay afaka mankany mahamasina dia tsara kanefa dia efa milaza aminareo afa efa tsetsina ny any zay a tsy tsara tsony ny andananareo any faharoa manomboka amin'ny fito sasany teo a mbola mifito zany manomboka amin'ny fito sasany zao no misokany io vavahady ny gymnastique ouvert kianja mitafo fa tsy le ngezabe akory olo-kafa am'le misy olona zany amin'ny elany ngezabe iny fa itsika ty am'le kely ety vavaka ho amin'ny firenena miaraka amin'ny fitondram-panjakana fa zay ny mba nangatany amintsika hoe mba hiary vavaka mba anjara anareo FPV mandray zao fa mbola tsy renay a ny feonareo hatramin'izay dia zay hoe ataonay maheno ny feonay nareo androany tsotra teo zay nataoko izany hoe satria katona amin'ny sivy sasany dia tsy mandray olona tsonony eo zay no afatra ka fa mieritreritra nareo hoe tsy tratranareo zany a efa mandray nareo fa mivavaka tsika koa fa mivavaka ho an'ny firenena ataovy ampy zay eny Jesosy zany any Jesosy ny sisa saotra tompo a zay mamem-pifaliana ankasitrahana io
Ubivando Nitumbani. Alleluia, alleluia, Doasandatra, Obi, Geraremi, Ubivando Nitumbani. Obi, Geraremi, Ubivando Nitumbani. Obi, Geraremi, Ubivando Nitumbani. Efa miarabantsika vahoaka an'Andriamanitra ny amin'ity alahady anio ity izay andro fandraisana farany amin'ity taon'ity dia ny fiadanan'i Jesosy anie ho amintsika tsirairay avy. Toy izao indray ireo raharaha voaray anio. Ny vakitentsika dia amin'ny Korintiana voalohany 4. Ilazana ny ankizy manao azo Krismasy rehetra fa mianatra isika anio amin'ny iray ora sasany ao amin'ny rihana voalohany. Vemkaitama izy ireo dia manasa antsika anjifa ny bie spécial sandwich kaitama izay ho tanterahana ny sabotsy 7 desambra amin'ny vidiny 2,000 ariary. Toy izany ihany koa ny aselkanty dia manasa antsika anjifa ny déjeuner à emporter amin'ny sabotsy 7 desambra ihany amin'ny vidiny 2,000 ariary. Fanomanana ny vokatry ny dekona amin'ny alahady 9 desambra dia atsoina isika dekona rehetra ho tonga Merkira ny sabotsy 7 desambra amin'ny 2 ora sy sasany. Avy amin'ny sampana fanantenana izy ireo dia mampafantatra antsika fiangonana fa efa manomboka ny fampidirana mpikambana vaovao manomboka ny 5 taona ny miakatra mifarana izany ny alahady 9 janoary. Ny fotoam-pivorian'izy ireo dia ny alahady amin'ny 2 ora sasany eo amin'ny efitrano 20 sy 300 ary ampatsaivina ihany koa ny mpikambana tranainy fa ny fanavaozana fisoatananarana dia hifarana ny 7 desambra. Ny pasteur Rakotondrajona Andria fanantenana mivady sy ny ankohonany anatanteraka ny alahady mitandrina ny alahady 15 desambra amin'ny 10 ora sasany amin'ny rihana faharoa koa manasa antsika mpiara-mivavaka izy ireo anatrika izany fotoan-dehibe izany. Avy any ivelany ny mpitandrina menakavy ny branche fiangonana FPVM Manjakaray dia manasa antsika ihany koa noho ny amin'ny alahady ny mpitandrina pasteur Njatonirina Randriamampiadana izay ho tanterahana anio manomboka amin'ny 7 ora maraina. Isy ny fandraisana fanasan'ny tompo, isy ihany koa ny lavatom-bokatra ary isy ny sakafo amin'ny vidiny 3,000 ariary. Ny hariva kosa amin'ny 2 ora sasany dia isy ny fiderana lehibe izay ao ataon'ny sampana na saina. Avy amin'ny FPVM Amboneba fahazavana lazana asika zanakam-pelezana avy any Ambonemba, Talatakely, Ankady Ambana, Kazome, Ambondramena, Salava, Soarano, Antetokely, Ambotsivalana, Ambomanjaka sy manodidina monina eto Antananarivo mba hiara iorom-bavaka fa ny fametrahana ny mpitandrina Ratovo Hermanana maro ny Rina dia ho tanterahana ny alahady 15 desambra amin'ny 7 ora sasany maraina ao amin'ny FPVM Ambonemba fahazavana. Avy amin'ny Tobomasina sy ny fiangonana famonjena eny Ambotsimeloka izy ireo dia mampafantatra antsika noho ny alahady mpitandry ny pasteur Iraka Rasoana Arzety ny alahady 20 desambra ao Ambotsimeloka. Ny fitaovam-pivavahana dia manomboka amin'ny 7 ora maraina ary misy ihany koa ny fitondranam-bavaka azy sy ny ankohonany. Izy ny lavatom-bokatra, izy ny sakafo maraina sy hariva, sakafo maraina sy atoandro izay amidy, izy ihany koa ny valopy izay hozaraina eo am-bavahady amin'ny andrio ary ny hariva dia izy fiderana an'Andriamanitra iarahana amin'ny invité surprise.
filazana fanambadiana Ramatora Soartsao Fonirina, Andriamatora Andriamampianina Jean Michel, Ramatora Soarmanana Paquerette Marcel Andani, Andriamatora Andriamitombo Emmanuel, Ramatora Eliartson Jacqueline Georgette, Ramatora Nirson Rasendra Alson Voloniena, Andriamatora Lala Artson Iva Olivier, Ramatora Nirson Tomona Niaina Ankilany, dia faly mampandrehanareo ny fanomasena ny fanamadiny zanany ny zafiny Andriamampianina Eric Marcel Sararjon Mirana Lalaina izay ho tanterahana amin'ny chapelle militaire Ivato ny alakamisy 12 Desambra amin'ny 10 maraina. Koa satria efa vita ny fanatitra dia ho tanterahana ny procession. Zay zany procession zao ny hira fanampiny no ataontsika dia ny hoe fa 5:10 mamela heliko isan'andro ianao Jesosy, aza dino mihitsy zany ary araroty fa azo resahana izy, aza tsony izy, azo rahana miasa na dia mpanota aza dana miara-miasa aminy tsangantsika rehetra. Zany niranay amin'ny fona rehetrarehetra Jesosy, mamela heloka tokoa ianao isan'andro zany tsy nalaritranay fa raha ny fahadalanay zay mampatezitra anao
no nitazoninao tsy nisy teto ambonin'ny tany zay naray azy. Tsaronay tokony fahotanay mariny zany Jesosy nefa mbola nomenao fifaliana foana zay na dia ho azany fahalemenay rehetrarehetra. Anao fanatitra ho anao zay, hiasakazakanao anao zay tena amin'ny fonay rehetrarehetra Jesosy. Tongava hiaraka aminay androany, hiaraka ampahery anay, andray anjara anao ny asanao. Ny anaranao Jesosy ny angatahako zany. Voninahitra anay ho an'Andriamanitra rery. Halleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enjika tany rehetra. Tanteraka tokony zany inarana rasina zanaka ary fanarasina. Petraka isika dia manomboka ny procession. Ny fiara 6337 TAU iangaviana mba hakisaka fampahana vavadin'olona hony azafady. Teo tohizana andrarà Andriamatora Randriambavonjy Celestin, Ramatora Andriambavonjy Claudian Danny, Ramatora Andrianarivony Benjamina, Ramatora Vaomanga Isabelle Ankilany, dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanavadian'ny zanany Rasolo Malala Sitraka sy Ravor ny aina anitra izay ho tanterahana teo fangonantsika ny alakamisy 12 Desambra amin'ny 12 atoandro. Andriamatora Jonastera ary ny aina mamy mivady andaniny, Andriamatora Andriamandimby ny aina Tina Soa ary son mivady ankilany, dia faly manasanareo anotrana ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Jonastera Trary Janahaly Tafitasoa ny aina sy Andriamandimby ny aina voary Soedena izay ho tanterahana tao amin'ny fiangonantsika ny zoma 13 Desambra amin'ny 10 maraina. Andriamatora Kotomalala Rina, Ramatoa Minso Rina andaniny, Andriamatora Zana Maefa ny Rina Alexien, Ramatora Rivoarson Faravololo ny aina ankilany, dia faly manasanareo anatrika amin'ny fitsofandrano ny fanambadian'ny zanany Rakotomalala Iriantso sy Razana Maefa Zoly Arlanto Faratiana izay ho tanterahana ny sabotsy 14 Desambra amin'ny 7 maraina ao amin'ny Chapelle Bourbon Analamahitsy. Andriamatora Tsimbazavy Seta Mefahery, Ramatoa Andro Vola Randriany Menjanahary andaniny, Andriamatora Andriana Antoine Jean Noël Olivier sy Ramatoa Rasaolo Nirina Janine ankilany, dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Ratsimbazavy Maefa Andriniaina sy Rasaoly ary Lalaina Miray izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 14 Desambra amin'ny 10 maraina. Andriambololona Nicolas Edmond, Rabodo Arsoa Eliviana Véronique andaniny, Razana Marie Claudine, Raharsoa Aimé, Rahary Mamonjy Jean-Luc, Ravonjy ary Malala Hélène ankilany, dia faly manasanareo anotrana ny fanamasinana ny fanambadian'ny zafiny ny zanany Andriambololona Arthur Natael sy Fabiola Rahary Mamonjy izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny zoma 20 Desambra amin'ny 7 maraina. Andriamatora Kotomandimby Pascal, Ramatora Ranivo Nirina Odette andaniny, Andriamatora Jaonarso Jona Ivelo, Ramatora Fara Fanjavololona ankilany, dia faly manasanareo avana Mansankaiza anotrana ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Rakotomandimby Maminy aina Ezra sy Rajaonarso Voary Narindra izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny zoma 20 Desambra amin'ny 10 maraina. Andriamatora Kotondraha Janirlanto Rodolphe sy Ramatoa Rafarasoa Hélène andaniny, Andriamatora Andriana Antenena Stéphane Olivier, Ramatoa Lalahaja Anta Stravens ankilany, dia faly manasanareo ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Rakotondraha Evariste Santa Stravens izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 20 Desambra amin'ny 10 maraina. Andriamatora Miandro Soa Simon Sismondi, Ramatoa Rahalala Soa Henriette andaniny, Ramatora Zafindravao Marie Louise, Ramatora Saoly Nirina Olga ankilany, dia faly manasanareo anatrika ny fitsofandrano ny fanambadian'ny zanany Docteur Ramiandro Soa
Felicis Mondisy Rakoto Arivohitra ary Malala izay ho tanterahany eto Fiangonantsika ny Sabotsy 1 Desambra amin'ny 12 atoandro. Madame Veuve Rabe Johnson Samuel né Rahary Vololona Janine Andaniny, Andriamatoa Rakotobe Lucas Edmond, Ramatoa Ramanantena Soumelaine, Andriamatoa Nilson Charles Christophe, Ramatoa Ary Malala Iobitsina Lovasoa Ankilany, dia faly mampandrianareo ny fanomasena ny fanambadian'ny zafiny ny zanany Ra Johnson Ary Tanjona Tojo Mahery sy Ra Ary Malala Nilso Jessica sy ny fanaovana batisa ny Rabe Johnson Jema Nilson izay ho tanterahana eto Fiangonantsika ny Sabotsy 1 Desambra amin'ny 12 atoandro. Ramatoa Razanakolona Victoire, Ramatoa Sormanana Marie Angeline Andaniny, Ramatoa Zanamanana Clarisse, Ramatoa Zanamanala Aurélie Josiane Ankilany, dia faly manasanareo anatrika ny fanamasena ny fanambadian'ny zafiny ny zanany Andria Miara Niaina Mikael sy Andria Lalaina Jiamondra Nathalie izay ho tanterahana ny Fiangonantsika ny alakamisy 9 Desambra amin'ny 10 Majainy. Raha misy mahita ny tokony anamasina na ny ray na sasatsasany amin'izany fanambadiana izany, aoka izy anantona ny tompona andraikitra. Filazana manjo amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty no ampanandresana antsika ny fotimandry ny gatim-panompo manaraka ireto. Pasteur Ramandranto Salomon, doyen sekoly biblique eto amintsika mpandika baiboly jiemina natsondra ho diany aminy ny alarobia 17 Novambra rehefa ny vahiny 27 taona teto an-tany. Ho ny vadiny Ravelo Aromavo Thérèse sy ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa niala tao an-tranony ary efa nalevina eny amin'ny fahasanidrazana. Fararakitra avy amin'ny tompoko vavy Andriamanana mizany aro 75,000 francs. Dia Andriamanitra tokony fampinonana ny ampionana ny fianakaviana Tramanjo. Reto indray ny voady sy ny rahapisaorana voandray tamin'ity anio ity. Jesosy malala misaotra anao fa lehibe ny fitiavanao anay ka mbola tratra ity firaisana latabatra aminao faran'ity izay. Mangataka Jesosy mba hanafoananao ny faharoa rehetra 2 alina ariary ampahany tamin'izay nomenao, atolotra ho an'ny fiangonana tsara maraina ny 2 alina ariary ary ho an'ny sary sy feo ny tsara 2 alina ariary. Saotra betsaka taminao Jesosy ny amin'ny fitantananao amin'ny fiainana manontolo, fisaorananao dia manolotra 1,500,000 francs ka 1 million ho an'ny sary sy feo ary ny 500,000 francs ho an'ny pasteur Mati. Ho andreo izay nanoratra nofia dia efa nomena ny dada tsy misy anankiray, nanolotra izy 10,000 ariary. Saotra betsaka Jesosy no nisosa sehena nataonao anay, nataonao ifindra L3 sy nataonao afaka concours ny zanako, koindry misy vola kely 9 alina ariary ka ny 3 alina ariary rakim-pisaorana ary ny 3 alina ariary fahafolo-karena. Saotra anao Jesosy tamin'ny tantananao anay tamin'ny herinandro ity, manatakanao Jesosy ianao mihitsy miaraka amiko amin'ny échographie rampitso ary ianao ny anafoana ny aretina nangataka vavaka 10,000 ariary atolotra ho an-tady. Saotra betsaka Jesosy tamin'ny fitondranao ny fiainako, matoky anao an-trano ao fa tsy andao ahy ianao 4 alina ariary. Saotra Jesosy fa mbola nitahinao ka dia mankasitraka satria tsy mandao ahy ianao. Jesosy ary manotra fanatim-panorenanao anao 2 alina ariary atolotra ho an-tady. Tsy soratra 2,000 ariary, tsy soratra 10,000 ariary, tsy soratra 2 alina ariary. Jesosy misaotra ny amin'ny zavatra rehetra, ny amin'ny fahasoavana fitahiana famindram-po izay omenao anay, dia misy ampahan-kely tamin'izay nomenao anay. Ireo projet rehetra Jesosy dia apetraka feno ampelantananao ary ho nitanteraka raha mahasoa anay 2 alina ariary ho amin'ny mahandry. Raha eo misaotra tamin'ny zavatra rehetra nomenao ahy sy ny ankohonako indrina famindram-ponao isan'andro, misaotra Jesosy ho mpanomponao mandrakizay 50,000 francs atolotra ho an-tady. Raha-pisaorana ho an'ny sary sy feo 10,000 ariary, misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy tamin'ny fanambinanao sy ny fitantananao ka natratraranay indray izao volana Desambra izao, dia taio an-trano Jesosy ny fiainanay mandritra ity volana ity 2 alina ariary ka ny 10,000 ariary ho an-dada ary ny 10,000 ariary ho amin'ny mahandry. Misaotra Jesosy malala ny tahinao ny tokantranonay sy ny fianakaviako nandritra ity taona ity. Ty misy rakitra masina atolotra ho anao 3 alina ariary ka ny 2 alina ariary ny anady mitandrina ho an-dada ary ny 3 alina ariary ny 2 alina ariary
rakitra masina ny 3 alina ariary dia ny 2 alina ariary lady mitandrina ny dady fitambarany 5 alina ariary satria anao jesosy mbola nampidinao ny asako dia apetraka ampelantananao mangataka vavaka avy amin'ny dada 50 000 francs misaotra jesosy ny afitiavanao sy ny fandaminanao rehetra apetraka feona ampelantananao jesosy ny dia ho any tany lavitra any 2 alina ariary ampandrosoana ny asan'i jesosy mangataka ny hira raika amin'ny 3 sy 700 malaky 3 andiny 7 makasitraka be dia be jesosy fa mbola noho ny famindramponao ny mbola natoy izao anay saotra ny amin'ny fitahinao sy ny mbola hitahinao ny fiainanay 7 arivo ariary ka 5 arivo ariary adiny dada 2 arivo ariary ho an'ny sary sy feo raiso fa vokatry ny foko jesosy tompo misaotra anao fa mbola narotsaka ao tampoko ny fahasoavanao sy ny fitahinao 7 alina ariary ka 5 arivo sy 3 alina ariary amin'ny pasteur Njato ary ny 5 arivo sy 3 ariary amin'ny pasteur Stéphane mbo mahitsy maharitra mivavaka ampafolo-karena 2 alina ariary 5 arivo ariary ho any dada 5 arivo ariary ho any sary sy feo 5 arivo ariary ho any W ary ny 5 arivo ariary ho an'ny fanadio fiangonana jesosy eo miankohaka manoloana ny voninahitra ao misaotra foana jesosy ny afitiavanao sy ny fitondranao ny fiainanay ankinay aminao ny projet rehetra ento amin'ny lalanao ny fiainanay 2 alina ariary atolotra ho any dada so anao jesosy fa nampiakariny mpampiasa ny karamako dia ity ilay voady nataoko taminao 5 alina ariary 2 alina ariary ho any dada ary ny 3 alina ariary ho an'ny fotoasarobidy tsy soratra 2 alina ariary satria anao miarahaba ny pasteur Njato noho ny alahady mitandrina ary manolotra 5 arivo ariary atolotra ho azy tsy soratra 5 arivo ariary saotra anao jesosy ny amin'ny fahasoavana izay mbola nomenao anay ary taio ity asa vaovao natolotra ity dia taio izay andeha tsara amin'izay bisou Jésus 2 alina ariary saotra anao izay noho ny fahasoavanao izay tena tsy lany ritra tamin'ny fiainanay apetraka eo ampelantananao ity volana desambra ity dia misaotra jesosy 9 alina ariary 5 alina ariary amin'ny pasteur dada ary ny 2 alina ariary ho an'ny sary sy feo ampafolo-karama 5 arivo ariary atolotra ho an'ny sary sy feo misaotra anao izay jesosy fa mbola nitantananao sy mivombinao ka tonga somatsaka tao amin'ny tempolinao masina anao fanadinana jesosy izy menadako ataovy lohany izy ireo fa tsy rambony ary aoka ianao mihitsy no anome saina matsilo azy ireo 2 alina ariary atolotra ho an'ny pasteur Njato noho ny alahady mitandrina anio saotra jesosy ny amin'ny fitahina sy ny fanambinana izay ataonao aminay dia misy volana 5 arivo sy 2 alina ariary ka ny 2 alina ariary ho any sary sy feo ary ny 5 arivo sy 2 alina ariary ho any dada mangataka vavaka mba hahita mpanofa-trano araka ny sitraponao misaotra jesosy 7 arivo ariary ho amin'ny mahantra misaotra jesosy fa mbola ny famindramponao ny mbola nomenao izao anio izao ho anay menakavy fona jesosy noho ny amin'ny fahotanay manolotra 2 alina ariary atolotra ho amin'ny pasteur Njato misaotra jesosy ny amin'ny fahasoavana nomenao anay tiako loatra ianao jesosy 2 alina ariary ho an'ny fiangonana ho an'ny pasteur José Alain 2 alina ariary ampafolo-karena 9 arivo ariary anniversaire ny Gérard anniversaire mariage ny Gérard manolotra 2 alina ariary merci Jésus voninahitra ny ho anao rehetriany mbola ny fahasoavanao no natoy izao aka teny ampafolo pension volana novembre 2 alina ariary ka ny 2 alina ariary ho any dada Sara
nataonao misaotra koa no nanositrananao anay mpanomponao mankasitraka indrindra Jesosy tsy miarivo agny mananatra ary mangataka zao ny mazava lehibe raha efa vita hono any premier étage dia apretina jiro azafady tao Ritseso masoandrona ayoni aizini fu lasa tuku fatu gati anatina isa masa vale vanginao ny tokatrano vangiana ny tokatrano anokamena trery kaudisilany fomba hitanangano say tsy mba sy
avisa eny Jeso eny Jeso soki be fidi soa lehibe no nentina taty avisa maisaotrana no ny fitiavana. Panjaka fiadanana eo, panjaka fiadanana ayo ekena ierina isa batiny firenena atao fangady eny Jeso eny Jeso soki be fidi soa lehibe no nentina taty avisa maisaotrana no ny fitiava eny Jeso Balofia dia anankitely ihany no azo raisina fa ny sisa dia ohatran'ny mialatsiny aminao fa tsy mety ny ilazana azy eto satria anao rery. Ny anankiray za dada ozy nangataka tamin'i Jesosy mba hindrana vola pré bancaire any amin'ny banky fa mandray vola par mois naka teny dia Salamo 62:9-10 io no azoko nefa tsy haiko mitena heviny. Izao tonombavaka nataoko hoe raha manaiky ianao Jesosy dia teny tsara mena, raha tsy zany dia teny marary mena. Zao lazaiko anao ianao io nomeny Jesosy ny Salamo 62:9-10 io ianao izy mampitandrina anao. Zao zany ny ao anatin'ny sainao io dia mitady aka vola amin'ireny aksi banky ireny. Za miteny aminareo raha olona marina fa nahazo telefona fandrahonana matinay ianao pasteur raha miady amin'izany fa reny banky madinika rehetra reny mialatsiny aminareo volany karan'olo daholo reny, tsy misy nahatafaverina ny reny na iray ary na ariary ary fa nigadra daholo. Zay ihany amin'ny teny tsy miteny tsony efa nijoro vavolombelona teto zany tapitra namidy daholo fa nananay pasteur ozy akana vola amin'ireny banky madinika ireny. Vidiananay savony, afokasika, labozia zay rehetrarehetra ilaina 30 millions de francs, tsy fantako zany amin'ny teny gasy 30 millions de francs zany ny vidiny. Niditra zao ny camion, io ny labozienareo jerena labozie, savoninareo jerena savony, eny tompo natao ny sonifa voaray. Lasa ny camion tahaka an'izao sy ny arabe dao tsika mivady ozy mba andamina amin'izay ny entana. Mpiandry eto amintsika zany zay io alaina amin'izay ny entana rehetrarehetrarehetra, tsisy tao na ray ara na labozie na afokasika fa boritra sisany tao. Fa ny tomany le mpiandry ny antsy vonjeo tamin'i Jesosy, vola amin'ny banky tsy maintsy aloha, vidiny reto zavatra reto koa tsy maintsy aloha, avo roendry zany vola aloha. Namidy mba ny tambary dada nanovana an'izany. Mpiangony eto amintsika naka vola 5 milliards 5 milliards akana vary any Ambatondrazaka
vidianana kamio vovobe anankitelo vao niakatra ny mandraka ny kamio na zerany kalanorany mitevana be iny maty ny chauffeur potika ny kamio le vary amin'ny gony rehetrarehetra tsy ty zay naleny kalanoro ny maka za tsy omenenao eo ninoninonina lasa ndray ny verina vidy kamio vaovao ndray naka vary ndray takany ambatona za kamio anankitelo eo ihany koa ny nazerany potika maty hatramin'ny chauffeur hatramin'ny tomobile vaovao be le vary amin'ny gony tsy ty zay naleny na fotsimbary ray raha tsy hitanao ny raraka teo fanorofany kalanoro miteny aminao tapitra ny giadra daholo zay eny mianaka zay efa nanana teo nanana ny trano kelinay na ny zavatra kely anananay tapitra ny rofona dodododoly mpiangona eto amintsika zany ary tsy mitenitsony afa tsy zay fa ianao tady aka vola amireny io ny mahatokany litiny marary fa raha maka amin'ny banky lehibe ianao banky lehibe ny toko banky lehibe BOA ny be dehibe ny banky lehibe am'ireny maka tsy bediny jesosy eny am'ireny fa ny banky kely rehetrarehetrarehetra tandremo fa volany kalanoro raha mahazo telefonina am'izany atsoko jesosy andripaka azy efa miteny zay any am'teny tsy miteny tsony sotra tompo za raha misy fotoana iresana an'izany za dadanano tamin'ny alina hoe nisy nanipy biby lava mirongorona be teo amin'ny atoko dia nakifoko avy eo mbola ratsipon'ilay olona ihany teo amin'ny atoko mariko fa efa nandro aho tamin'ny maraina ny asanaty tsy mety zany azadiny fa iny biby lava be natsipony amin'ny tendanao iny kasine zay kasinao io dorana dia nanesana renao mbola manao neo indray dia miverina ireny i biby lava eo dia tafiditra eo amin'ny lalan-dranao aneo dia any amin'ny atodonao ary rehefa biby lava dia miteny foana fa amono anao ny dikany amono anao dia anjaranao sisa tendanao mihitsy kolorona amin'ny savony esany ianao faharoa nikasinenao dorana farany za dadana nofo hoe nahita famantarana tamin'ny lanitra dia hoe andao vavaka fa tonga jesosy dia ny akohoka ny vavaka teo dia hoe misy rano latsaka be ny an-danitra mariko fa io rano io dia tsy ohatran'ny filatsaky ny ranonorana fa ohatran'ilay rano amin'ny robine ireny dia nakeo daholo ny olona ny lahatra ohatrany hoe anandena vatana ohatran'ny mapandro hatrany atampon-doka hatrany paladi dia rehefa vita ny toroko dia andeha aho aka ny zanako aho dia tapitra ilay nofo tena tsy mety tadidiko mihitsy le famantarana tsy ny famantarana fa nytiany jesosy olazaina aminao tsika rehetrarehetra zao andro fibebahana zao andro fitsarana faran'izao ndana doly maka rano vavaka bebaka manondraka rano amin'ny tenanao tsirairay avy mba nadiovana ny fahotantsika tsy ho anao rery fa ho antsika rehetrarehetra zany mba ho soa ny taonao avy tsangana am'izay atsika hivavaka anao ny hira atsika hoe engalea ka ombanao ay zafady aloha ay ny rakitra mbola tsy vita eny atovy rakitra ary zao ataontsika hoe fitiavana mandrak'izay ny nitiavako no jesosy zay ihany atao ataovy anatin'ny lohanao zany fa izy tiantsika taloha ndana manompo azy amin'ny mpitiavana
vavaka sika faly ny fonainay Jesosy mbola misy Andriamanitra mananatra manoro lalana ary mivavaka ho anay izay tsy verimaina mihitsy ny fotoana laninay anomponanay eto amin'ity fiangonana ity zany ny fifalianay Jesosy zany koa ny fifalianao nanolotra fanatitsahoanao azy zay Jesosy na kely iny na be iny inona moa zany Jesosy sombitsombony ihany mena ianao fa tsy nirindra nefa Jesosy vokatry ny fo iny tahaka an'ilay frantsa kely n'ilay mpitondra tena Jesosy vavaka tsy hodrany avy aminao ny ilaina ho tahiko izy ho ianao Jesosy na menibe indrindra izy na dia frantsa kely raha mba nomeny satria izay ny fara-pananany raiso zany Jesosy ampandrosoana ny asanao mba amindrano fo aminay mba mamafo amin'ity Madagasikara ty ianao zay ny mbakatahako aminao misaotra Jesosy voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany halleluia masina 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 Jehova tompony maro entsavonatandretra vavaka ndray isika vita Jesosy ny teto androany alohan'ny isaranay hitodika any aminao le tena tianay ianao sotra Jesosy tianao mahafaly anao ny mahitanay izay indrindra ny teneninao amin'ny tononkirany mpanao Solomona hoe nandritra ny alina na tsiaro anao foana ny foko matsiaro parain'ny andro sotra Jesosy ary ireo mivavaka amin'ny alina amin'ny ray alina amin'ny roa alina reny ny tena tianao satria tonga hatrany tokantrano anao mamangy valiana ololo ny fivavahanay misaotra Jesosy ao reo fangatana be dehibe tamin'ny voady ireo apetraka aminao zany Jesosy hainao ny zavatra rehetra tanterao ny tenena mbola tsy mangataka akory azany ianareo efa renindray nareo ny an-danitra vavaka reo misaotra Jesosy fa te eo naminao miazakazaka zao olo zao vao maraina be
eona aminao Jesosy. Nandray azy ianao teo amin'ny vavahady, akory ny fifalianao Jesosy. Nandohalika nahita azy faly, ela nandrasana miona eto. Tsy fionana mona nefa fa ianao Jesosy nilaza hoe tahandre ny feonao ane hoe zany ny etaetanao, zany ny etaetanao mitady ny malalanao, tandre ny feonao malalanao ianao satria tsy indriny taona mihitsy ianao te ahita azy. Noho izany ara Jesosy mangataka aminao azafady indrindra, azafady Jesosy. Fantatro ny fitiavanao ny olona rehetra. Tongavany amin'ny dabo rehetra ianao, hatrany amin'ny rina voalohany, faharoa hatrany amin'ny fahaefatra. Sotra Jesosy, amangy ny olonao ianao. Iondrika kely aranao Jesosy, araka ny teninao hoe tandre ny feonao Jesosy, ianao sy ny malalanao ihany no mahay mipitsipitsy. Nandritra ny alina ianao natsiaro azy, fa raha mba mitoraka aminao izy androany, tanterahanao ny teninao Jesosy hoe inona ny tianao hatoko aminao. Ianao nivavaka mangina raha Jesosy. Sotra Jesosy, voarainao zany, hitanao izy, sakambinao izy, tantarao ny teninao Jesosy, tsy maintsy tonga ny amin'ny raika anao androany. Manantena zay Jesosy, fa tsy folatana manondro vavaka taminao teto, tsy very andro vavaka aminao eto, fa ianao mihitsy no miteny hoe na inona angatanareo amin'ny raiko ataoko zany. Tanteroary zany Jesosy ka dia apetraka am-pelatananao zany. Zay kosa Jesosy mangataka tahaka mpangataka rehetra hoe Jesosy ianao vavakay. Ianaranao ny angatana izany Jesosy. Rainay isany an-danitra ho amasina tonga ny fanjaka ataony sitraponao ety an-danitra ny an-danitra meonay ny anna sazy ho anay ary mamela haneloka tahaka namilana izay meloka taminay asa mitondra ny mivakam-panahy nanafana malatsy anao ny fanjakana sy ny hery raha isontsondrano. O Jehova tompony maro aminao, asa matahotra, aza be fanahina, aza merikerika koa, zaho ane Andriamanitra, ianao ane olombelona, za no Andriamanitra, za afaka miaro anao ary mombanao misy elenao rehetrarehetra. Minoa dia vonjena ianao sy ny akonanao. Misaotra Tompo, anao ny dery, anao ny asa, anao voninahitra mandrakizay. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any. Halleluia. Masina, masina, masina. Tompony maro, enika voninahitra rehetra. Tanteraka tokony izany ny anarana rasy ny zanaka ary fanahy masina. Petraka isika dia ny mpandray sisa no mijanona. Manuta tsy mendrika, tsy mahay manetry de
azavelanao rendrika fa mila famonjena. Miraci masoandro uliletika yariva manuta foni sikasa timana marite sinisi matsapakurifa iterini tumbu everalunyavit kusewarini umali Paluta simetrika simai manechitena azavelana urendrika famila famonje itiao makeici atsurini tananao efaresini ditrafaili idrao ulubava Tapakani evichu anarati anafo naisa nuhare siye mucha itsuria yae watu wakwe wizi manulu tanana teisa kambinai Panuta simetrika simai manechitena azavelana urendrika famila famonje intiao makeici atsurini tananao efaresini ditrafaili idrao ulubava Paluta simai manechitena azavelana urendrika famila famonje itiao makeici atsurini tananao efaresini ditrafaili idrao ulubava Faresini ditrafaili idrao ulubava Zava-tompoko ny fiarakodia laharana AX 418 RR AX 418 RR mba akisaka azafady fa mbana vavadin'olona sotra tompoko indriavana mivelatra malona antsika zao fanasany lanitra zao fandraisana fanasany tompo farany amin'ity taona 420 ty tsarofombandrakariva fa le tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka no manasa atsika tsararay aby maro ny tahatraatran'izao andro an'io alahady fandraisana farany taona zao kanefany efa nody any amin'i Jesosy sady fa Jesosy anao kosa mbola manana tombonandrom-pahavelomana mbola afahantsika amin'ray latabatra masina aminy zao santatra sady ny amin'ny fiainana mandrakizay dia ny amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry hombara ny soratra masina zany iarahantsika mifaly amin'ny tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka any amin'ny lapany voninany amin'izany ora sy fotoana zany iakanjosika ny fitafipana fotsy madio mangatsakatsaka tahaka n'izao alitara masina izao isalorantsika ny sady boninahitry ny fiainana fa indrindra ny soratra masina manao hoe izy ireo miakanjo akanjo fotsy lava ary avitaiza izy ireo le avy tamin'ny fahoriana lehibe ka nanasany fitafipanany
tamin'ny ranony zanak'ondry. Sambatra izay manasany akanjony mba hananany fahefana amin'ny hazonaina sy dirany amin'ny vavahady ao an-tanàna. Sambatra isika tsara ry aby raha avy nanadio an'izany fitafipanahantsika zany tamin'ny alalan'ny fankatoavo antsika ny tenin'Andriamanitra izay tonga tamintsika teo. Ka ho indrindra Jesosy Kristy Tompo amintsika manao hoe izao izy izy no mofo velona izay midina avy any an-danitra, izay mihinana ty mofo ity dia ho velona mandrakizay, izay mihinana nofo sy misotro ny drako manana fiainana mandrakizay, ary izao anangana azy amin'ny andro farany ho Jesosy. Kanefa ho Jesosy Kristy Tompo, na oviana no mihinana sy misotro anareo dia mba tsarovy ao. Hatsiaro azy isika riavana indrindra fa izy maty voaomby teo ambonin'izao azy fijaliana zao amira fa 20 ao amin'ny firana FFPM ny 9 voalohany any hitsangana isika. Fitroni Tompo Jesosy zere tena ny afitoko efa nivesatra Yesus zere vola midera mankalaza mitsaoka manome voninahitra ny anaranao masina izay ary Jehovah Andriamanitra tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka Andriamanitra aranay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakalahy tokana malalanao midera sy mankalaza mitsaoka manome voninahitra ny anaranao masina izay Jesosy amin'izao fotoana fandraisana fanasana farany amin'ny taona 4 zava-dehibe aminay kristiana izany satria nahazo famindrampo lehibe avy aminao zay Jesosy tsy matokoa manaina ary tsy matao anatin'ny fahotana sy ny fahadalana eto amin'ny fotoana ny sibana Deona Jesosy ilelatra zao fanasana lanitra fitabatra masina zao Jesosy renyboky sy ny kapoka Jesosy volavolahitana n'olombelona mofo nandalo toerana maro samihafa voatonga eto amin'izao alitaranao masina zao mivolavolahitana n'olombelona kanefa ny angatahana aminao voalohany indrindra io Jesosy amin'ny alalan'ilay rano masina ho afaka ny famindriana rehetra ary rehefa voadia kosa dia masino ho tonga le tenanao Jesosy manala izay ny ampara tamin'ny fanolohana anao teo ambony azy Nagzany kapoka Jesosy naramitozina tampokany io hoe nafangaroaro nandalo fansina maro samihafa voatonga eto amin'izao alitaranao masina latabatra masina zao nokasian'ny tanan'olombelona mpanota ihany koa ny angatahana aminao ihany koa voalohany indrindra diovy aloha Jesosy esorony tsy fahamendrehana sy ny tsy fahatanterahana rehetra ary avy eo dia amasiny Jesosy malala zao famantarana ny kapoka zao tahaka nanovanao ny rano tonga divay tao amin'ny fampakaram-bady taokana no hanovanao an'izao famantarana kapoka zao ho tonga lay rano masina lay rano sarobidy zay latsaka miteteny jinika teo ambony hazo fijaliana ho famelana sy ho famafana ny fahotana sy ny elokay rehetra misaotra Jesosy indreo ny mpanomponao Jesosy diakona mpiara miasa aminao andray anao voalohany izy ireo Jesosy matoa izy misalotra an'izao fanamina masina zao dia ho marika fa ianao tsy maintsy misandratra fa izy tsy maintsy mietry ambanin'ny voninahitra ao raha kofo ny fanahinao masina hatrany etapindoka hatrany epaladia ary aoka ny fanahinao masina namirapiratra eny miendriny raha hitondra ny hitandindo ny tenanao sy ny rahanao ho eny amin'ny vahoakanao izy tantera ho an'ny mandrakariva ny tenao fa tsy ataoko itsony mpanompy ianareo fa sakaiza mpiara-miasa amiko indreo ny vahoakanao tsara re aby mpianakavy ny finoana eto amin'izao tany nanandrano zao Jesosy
hatraty amin'ny rihana ambany ka hatrany amin'ny rihana farany ambony indrindra an Jesosy tsy misy ankanava ataony amin'ny W tsiraray aby eny ianao matsiano mandrakarivo izay fony tetỳ amin'izao tontolo izao ianao rehefa nitoriteny teny akalamanjana teny tsy vita nitoriteny ianao fa nilazanao mpianatra ao manao hoe mahonena loatra ny vahoaka homeonareo hanina izy reo ny mpianakavy ny finoana reo ny vahoaka ny lanitra ao le tena tianao Jesosy hoeny misy ambatan'olona tsiraray aby ianao Jesosy malala ka rehefa andray ny tanindo ny tenanao sy ny rahanao izy ireo Jesosy dia tsisy tsy novelona fa ianao novelona sy manjaka amin'ny fiainany le soniavina amin'ny rahanao masina izany vavaka izany ary zao fanompoam-pivavahana faraisana fanasany tombo izao mba tsisy ho voninahitra mpanomponao mba tsisy ho voninahitra mpianakavy ny finoana fa mba ho voninahitra ny aranao masina rery an Jesosy aleloia amen afaka mipetraka isika fiangonana fa Jesosy Kristy tompo tamin'ny niala izay namadia anazy iny dia nandray mofo ary rehefa avy nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy raiso hano ity ny tenako izay hatolotro ho anareo izao nataovinareo fahatsiarovana na oviana no mihinana ianareo dia tahaka izany koa ny kapoaka rehefa avy nihinana do izy sotronareo rehetra ity fa ity ny fanekena vaovao amin'ny rako izay atolotro famelana ny helokareo rehetrarehetra ho Jesosy Kristy tompo amen fa na oviana ho Jesosy Kristy tompo no mihinana amin'ny tony mofo itony sy misotra amin'ny tony kapoaka itony ianareo dia manambara ny fahafatesako indray mandra-piaviko eny amin'ny raony lanitra amen o Jesosy Kristy tompo indro efa voavoatra zao izavatra rehetra amen eo ampizarana ny mofo sy ny kapoaka ho tonga iny amintsika tsiraray aby eny riavana andeha ho ataontsika mbavaka ny hira fa 700 ao amin'ny firana FFPM na foniainy tokoa Jesosy Kristy tompo ataovy amin'ny mbavaka zany hira zany fa mitsapanao manatrika anao hoe Jesosy
mano samy tompo tahaka an'izao ry havana fotoana izay fanarareo tamin'i Jesosy Kristy tompo hanamafisany sy hanamborany antsika isan'andro ny alehibe an'izany mari-pitiavany asehony antsika isan'andro izany. Andiny soratra masina anankiray izy izay maneho ny fanetretena lehibe nananan'i Jesosy ho fitiavany antsika izao voambarany soratra masina manao hoe aoka hozy izy ho ao aminareo izao saina izao izay tao amin'i Kristy Jesosy koa izay nanenanana ny endrika araka an'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra no fikiriny mafy ny fitoviana tamin'Andriamanitra fa ny foanany tenany tamin'akany ny endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho manam-pitoviana tamin'ny olona. Ary rehefa hita fa ho nanatare olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana teo ambonin'izao azy fijaliana zao. Izany mari-pitiavana lehibe fanetretena nananan'i Jesosy Kristy tompo fa na dia zanak'Andriamanitra ary izy ho anjaka ny mpanjaka sy tompony tompo dia naka ny endrik'olombelona mba ho famonjena ho asy ianao dia hanavao ny fanoratena ho azytsika amin'ny andininy farany amin'ny 9 amin'ny 10 teo indro tompo fa omeko ny tenako anao zao. Indro tompo fa omeko hoanany tenako ka tsy misy izay tsy vokio zay rehetra tianao Yesu latatiamo fani upanupuna usavatakindreku raisurenisaraka tena mafinaritra ao anatin'ny fanarana dian'i Jesosy ry havana ka mandray an'izany fitiavan'i Jesosy Kristy tombo izany tsika dia tsy ny amin'izao fiainan'izao ihany fa mampanantena zava-dehibe antsika ny tompo fa ho indrindra ny soratra masina manao hoe koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony isika fa tompo tany mpiray fansakana amin'ny olona masina sady ankohona an'Andriamanitra. Izany mivalim-pity lehibe azontsika miaraka amin'ny sady voninahitra ny fiainana rehefa tafaray aminy isika ka mandray an'izany fitiavan'i Jesosy Kristy tombo izany. Andeha hanantona an'i Jesosy tsika amin'ny hira faharoa amin'ny 770 ataontsika mbavaka mihitsy izany manatona ny Jesosy ataovy ambavaka izany na efa tonga eny aminao eny ny tandinto ny tena sy ny raon'i Jesosy na mbola eo am-piomanana andray an'izany ianao dia tsarovy fa manatona anao eny Jesosy ary manatona koa azy. 2:770 Amen.
ny soratra masina fa tsy azo ny olombelona refesiny zany fa tahaka ny avy ny lanitra amin'ny tany ny abe ny famondram-pony amintsika zanak'olombelona isan'andro karaha tahaka n'izany ara ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompo amintsika inona kosa ny tokony mba havalitsika anazy aminazahoantsika n'izany famondram-po lehibe zany fa ho ny soratra masina manao hoe ary izao izy izy no fitiavana satria izy nanolotra ny ainy hamonjy antsika dia isika kosa mba tokony hanolotra ny aintsika hamonjy ny namantsika hamonjy ny rahalahintsika hamonjy ny avantsika amen. Anao a tompo reko izao ny feo anao miantso ahy anao. Aza tiany mampirehatra ny jiro rehefa vitany any amin'ny riana voalohany. Ho ny apôstôly Petera ry havana manao hoe aoka ho fantatrareo izao fa tsy mazavatra mora simba na mora loha tahako ny vola fotsy sy ny volamena no nividiananareo tamin'ny fitondran-tena adala izay azonareo tamin'ny etondrazana fa ny rasoan'i Kristy dia toy ny andraony zanak'ondry tsy misy kilema sady tsy misy pentipentina. Ny apôstôly Paoly dia nanambara mandrakariva manao hoe jereo mpanjiny ho azy fijaliana io fa teo izy ny namonjenanay atena naovan'Andriamanitra fanekena fa firenena masina ho azy isika. Taloha natongavan'i Jesosy Kristy tompo teo ambony azy fijaliana io ivoaka ny didy navoaka Barabasy ilay jiolahy fa omboana miazy fijaliana kosa ilay Jesosy mpanjaka ny Jiosy nokapohina ny tsivy amin'ny telopolo araky ny lalan'ny Romanina ho satroa tsilo le fonina ny lany voany nororana no esona fantsihany eo ambony azy fijaliana io izay rehetra nandalo azy ny teny raha tsy azy sy nifikivito raha zanak'Andriamanitra ianao vonjeny tenanao sy izahay na namonjy ny hafa izy fa ny tenany tsy haivonjeny tsy misy afa-tsy ilay jiolahy anankiray mba navita alvantao anatrehany manao hoe raha io mba tsy arovy aho rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao. Jesosy manao hoe anio dia anio ihany no ionako aminao any paradisa fa na dia tao azany rehetrarehetra any
mbola navita le vavaka fifonana miezinezinao asy ianao Jesosy manao hoe raha io mamelany elony fa tsy fantan'izay ataony manatonaka miondrika manorika ny tongo masinao izao zay olona tsy mendrika ry tombo Jesosy mba raisoa havaozy ho anao hitsangana anatona an' Jesosy izy Jesosy Kristy tompo raisoa ano ity ny tenako izay atolotro anareo misaora ary mankalazany anaran'i Jesosy ao anatin'ny fonareo misaotra Jesosy misaotra lehibe noho ny fitiavanao fa ianao tsy nalandritra anay misaotra fa ianao nanokatra ny varavarany fonay ka mitoetra ao anatinay ianao ankehitriny Jesosy tsy izay tsy no velona araka ny tenin'ny apôstôly Paoly fa ianao no velona ao anatinay amen tahaka izany koa ny kapoaka ho Jesosy Kristy tompo sotroanareo rehetra ity fa ity ny fanekena vaovao amin'ny rako izay atotro famelana ny heloka reo rehetrarehetra ho Jesosy misaora ary mankalazany anaran'i Jesosy ao anatin'ny fonareo ihany koa tsy ny tenanao ihany natolotra ao Jesosy fa le rahanao masina le rahanao sarobidy izay efa nalatsakao teo ambony azy fijerena teo Kalvary araka ny teny zoritra masina Jesosy manao hoe saiko no diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna fa raha tsy misy raha latsaka tsy misy famelan-keloka ny rahanao masina melany elokay ny rahanao masina nadio anay ny rahanao masina mafany fahotanay amin'izao farany taona zao Jesosy aza mandringana Jesosy fa namba nankasitrahanao ny toe-poso ny toe-panahanay niditra teto amin'izao tranonao masina zao ray latabatra masina taminao tanterao ny teninao fa ho avy ary anasitrana azy ianao ny anasitrana ny anaretony nofo ny anaretiny fanahy ny rahanao ikorina any amin'ny lalan-dravandinika sy lalan-dravavainty ary dia ho foana avokoa amin'ny anaran'ny rahanao masina ifakanaretina rehetra misaotra Jesosy misaotra fanahy masina Mamiritseso fitiavanao Jesosy lehibe ny fitiavanao anay ary izay koa dia tianao ary maminay ianao Jesosy ho tanteraka tokoa anay izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen afaka masy toerana isika fiangonana eo ampanangonana ny kapoaka sy eo ampanatazana ny fanatitra dia angatantsika ny zanantsika anatanteraka hira ao anatin'izao vita fandraisana izao We
tukuwezanaka nawe zakabilu amingitanana zakizanaka tukuwezanaka sotrany zanatsika ao anatin'izany hira fampahirezany zany andiny tsoratra masina anankiray antsika makivaky an'ity volana farany amin'ity taona 424 ty dia Galatiana toko 5:1 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ho amin'ny fahafahana no nanafahany Kristy antsika koa tomoera tsara ary aza mety ho azon'ny sika amin'ny fanandevozana itsony. Amen. Itsangana ivavaka sika riavana ary ao aorianany ivavaka sy ny tsodrano dia ny hira fa raiky amin'ny telopolo sy fitonjato azafady ny andiny voalohany any ny fampitsofatsika rano ao anatin'izany. Ivavaka isika. Misaotra Jesosy misaotra noho ny fitiavanao sy ny famindramponao fa tsy takatry ny sainany alehibe ny herinao. Tsy tahaky ny dirana teto Jesosy malala no ivoana eto satria nahazo hery lehibe zay, nahazo vantsim-panavy amin'ny mpaminaninao zay, ahafahanay mitandro tena mandrakariva amin'izao farany taona zao satria besaka ny fakapanazy aretiretiny devoly. Tsy vitan'izany fa afaka nitondra ny tenany tsirary aby zay teo anatrihanao mifona sy mibebaka ary afaka ihany koa nanohatra ny satana sy ny devoly miaramila an'izay mitady anangolo sy anandevo an'ity Madagasikara sy ny vahoaka malagasy ity. Misaotranao fa tsy diso anjara nay latabatra masina taminao tamin'izao andro alahady voalohany volana amin'ity volana Desambra 424 nefa nifandraisana fanasan'ny tompo farany ihany koa tamin'ity taona ity zava-dehibe taminay zany satria famonjena lehibe maro no antsona fa visy no raisina araka ny tenao. Misaotranao ny safidy anay tao anatin'ny maro Jesosy. Andeha amakivaky ody any amin'ny tokantrano misy anay tsirary aby ndray zay Jesosy. Matakalanao mba ho tanterahanao aminay mandrakariva ny teninao hoe impanomboky nefa anao marimoko zao ny ala tany an-trano. Matoky anao zay Jesosy. Tsy tahaky ny dirana teto ny voana eto fa ho amarinanao Jesosy malala ny ditongotra tonga teto amin'izao vavahadiny lanitra zao Jesosy. Tantero mandrakariva ny teninao fa ho ataoko hitan'ny olona indray ny tsy fidivina marina sy meloka dia manompo sy ny tsy manompo. Misaotra Tompo, misaotra Jesosy, misaotra fanay masina. Raha nay ho izany an-danitra ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany tahaky ny an-danitra. Meo any an'io izay anasany zao anay. Ary mamelany elokay tahaky namelany izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy. Anao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisy mitsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe aza matahotra ianao fa momba anao aho. Raha aza mirikerika foana fa izao Jehova amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanako no Andriamanitra aho.
mampahiry anao azy sady mamonjy anao. Eny mitantana anao amin'ny tanakavana ny fahamarinakao. Fa mandehana amin'izao herinao zao ny tompo. Fa indro izao momba anao mandrakariva amparapatonga ny fataperan'izao tolo izao. Fa indro izao ny Jehovah Andriamanitry nofo rehetra. Momisy zava-magaga izay tsy haiko fa androseho alohanao Jesosy amin'ity faran'ity taona ity. Ary andrafina amin'ny kitaontaona rehetra. Raha isampinoana izany teny izany. Ho tanteraka tokoa an'izany. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Engany eka ombanao Jesosy ny andininy voalohany ihany. Saturday,
mbola misy sika manam-pikasana le ho any mamasina le mikanja amin'ny tafo zany mbola afaka mandeha mamonjy any sika satria mbola afaka mampiditra olona ny any averina raha mbola misy sika manam-pikasana monjy le fiaraha-mivavaka ho an'ny firenena any mikanja amin'ny tafo mamasina dia mbola afaka mamonjy any sika fa mbola misokatra ny any misaotra tompoko